Timoty voalohany, toko 1. Aoka ny mpanompo rehetra fehezin'ny olona hanao ny tompony ho mendrika aza tanteraka, mba tsy hanevatevana ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarantsika. Ny mpanompo manana tompo kristianina dia tsy tokony hanao tsinitsinina azy satria hoe rahalahiny ihany, fa vao maika tokony hanompo azy tsara aza, satria mpino malalany no hanaovany soa. Ireo zavatra ireo no ampianara sy ampirisio. Raha misy manao fampianarana hafa ka tsy manaiky ny teny, tsy misy tomika hanambaran'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana mifanaraka amin'ny fivavahantsika, dia miebebe foana ary tsy mahalala na inona na inona, fa hadalan'ny fiandihan-kevitra sy ny fiandihan-teny, vokatr'izany fialonana, fifandirana, fanevatevana, ahiahy ratsy, ary fifanoherana tsy misy farany eo amin'ny olona efa ratsy saina sady efa tsy mahalala ny hafatra mari-potitra intsony. Heverina fa ny fivavahana dia atao ho filan-karena. Eny, harembe tokoa ny fivavahana ho an'ny olona mahay mianina amin'izay ananany, satria tsy nitondra na inona na inona isika nanketo amin'izao tontolo izao, ary tsy hahatondra na inona na inona miala eto. Koa rehefa mba manan-koanina sy fitafiana isika, dia aoka hianina amin'izany. Fa izay te hanan-karena dia voan'ny fankapanahy sy ny fandriky ny filana maro tsy misy antony sady manimba, izay mandetika ny olona hihitsoka ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Ny olona sasany fatra-pitady izany dia efa tafavily niala tamin'ny finoana ka nandefy tena tamin'ny fijaliana maro. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, alaviro ireo zava-dratsy ireo, ka tsao ny rariny ny firaiketam-po amin'Andriamanitra, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana ary ny fahalemem-panahy. Miadiny ny ady tsara ny finoana, azony ny fiaina maharitra mandrakizay. Fa ho any amin'izany fiainana izany no niantson'Andriamanitra anao, fony anao nanambara ilay fiehikam-pinoana fatratra teo anatrehan'ny vavolombelona maro. Izao no hanafatrafarako anao eo anatrehan'ilay Andriamanitra, fototraina ny zavatra rehetra, sy eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanambara fiehikam-pinoana fatratra nanoloana ny Ponty Pilato. Tandremo tsy hanatsiny hamampondro izany baiko izany, mandra-piavin'ilay andro isehoan'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Fa ny isehoan'i Kristy amin'ny fotoana voatendry dia ho tanterahin'Andriamanitra, ilay andriana tokana sady loharanom-pahasambarana, ilay mpanjakan'ny mpanjaka sady tompon'ny tompo. Izy ihany no tsy mety maty, mitoetra ao amin'ny hazavana, tsy hay akekezina, tsy misy olombelona nahita maso azy hatr'izay, ary tsy misy afaka hahita maso azy. Ho azy anie ny haja sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anaro ireo mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy havonavona ary mba tsy hametraka ny fanantenany amin'ny harena tsy mateza, fa amin'Andriamanitra izay manome antsika ny zavatra rehetra, be dia be hifaliantsika. Anaro ireo mpanan-karena mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, mba halala tanana ary mba ho vonona hifampizara amin'ny hafa, dia hamory raiki-tsoa
ho antenany izy hanorenany tsara ny ho avy ka ahazony ny tena fiainany. Teriso tsara ry Timoty, iraiki-tsoa nankinina taminao. Fadio ny tariam-pokaty sady manasimba fivavahana. Fadio ny fanoeran-kevitra avy amin'ilay antsoina foana hoe fahalalana. Kanjo tsy izy. Miambo anana izany fahalalana izany ny sasany ka niataka tamin'ny finoana. Ombanareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra.